miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra zao ry tanora mandray sandraikitra eo anivon'ny fiangonana misy anao. Izay indray ravana lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Marobe ny tanora izay manana ny hery sy ny tanjaka kanefa dia mandany izany amin'ny filalaovana, amin'ny rendrarendra, amin'ny zavatra izay tsy mahasoa. Fa za androany dia te hanentana antsika hoe ampiasao ny fahatanoranao ento hanomponan'Andriamanitra fa tena tsy hanenenanao zany. Ary ny tenin'Andriamanitra any amin'ny fitomanina 7:7 dia milaza fa tsara ho an'ny olona no mitondra zioka raha mbola tanora izy. Ary le zioka zay resahana io dia tena hoe andraikitra ihany koa no azo andikana azy. Raha ny Baiboly ny jerevana dia be dia be mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra izay mbola tanora kanefa dia nampiasain'Andriamanitra. Anisan'izany zao ry Davida, ry Isaia mpaminany. Ary raha mijery koa tsika ny fiainam-pirenena ohatra teto amin'ny firenena malagasy dia be dia be ireo tanora raha tsy ilaza fa tsy ry David Jones sy ry Thomas Bevanina ohatra izay missionnera anglisy niditra teto Madagasikara tamin'ny 17 Aogositra 1790 nitondra ny filazantsara voalohany teto amintsika dia olona tanora 1 taona 2 taona zany ambary zany kanefa dia nampiasain'Andriamanitra, nampiasa ny fahatanorana ho an'Andriamanitra. Mandalo daholo ny zavatra rehetra, mandalo. Aza manao apitsolavaka hoe za mbola manao an'izao, mbola sahirana amin'ny fianarana, mbola sahirana amin'ny asa, mbola sahirana amin'izao fa rehefa omenao anjara toerana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra dia katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany hanampanao ny zavatra rehetra. Inona moa no antony mahatonga anahy mampirisika antsika andray andraikitra eo anivon'ny fiangonana misy antsika? Voalohany aloha dia izao ny andraikitra dia avy amin'izany teny zany no misy ny hoe raikitra. Ny olona manana andraikitra ao anatin'ny fiangonana no raikitra ao anatin'ny fiangonana. Zany hoe io andraikitra anao io dia mahatonga anao ho tafajanona ao anatin'ny fiangonana izay misy anao. Ary ny faharoa dia izao ilay fahaiza mitarika dia any amin'ny fiangonana mihitsy ny tena hitrandrahana an'izany ho antsika kristianina. Any zany ny tena sehatra ahafahantsika mianatra ny resaka hoe fahaiza mitarika na ny expérience amin'izany atao hoe leadership zany, fitondrana olona, fitezana. Any no ianarana an'izany. Ary manarakaraka an'izany dia ny hoe ny tanora izay mandray andraikitra anatin'ny fiangonana dia miala avy hatrany ilay enatra, ilay fahasarotan-kenatra samihafa izay be dia be ny tanora tsy sahakorina dia no miteny azy eo mason'olona. Fa matetika raha ohatra ka mandray andraikitra anatin'ny fiangonana ilay tanora dia anatin'izay fotoana izay afaka ho azy reny zavatra samihafa reny. Dia ohatran'izay koa be dia be ny olona no hoe tsy mahay mivavaka akory mason'olona fa rehefa nandray andraikitra tanatin'ny fiangonana, tanatin'ny fikambanana kristianina samihafa dia avy eo tonga nahay nivavaka, eny nahay hatramin'ny mitory-teny azy, mahay mampianatra ary satria izany rehetrarehetra zany no traikefa ho raisinao avy amin'ny fitariana ao anatin'ny fiangonana. Dia manginy fotsiny hoe ny fitoriana ny filazantsara. Any amin'ny fiangonana no sehatra ahafahantsika tena mitory ny filazantsara. Aza mijanona ho kristianina tsotra fotsiny zany. Fa tanterao foana ny baikon'i Jesosy Kristy manao hoe mandehana amin'izao tontolo izao mitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tsy fantatrao mihitsy hoe mbola manana firy taona ianao hiainana. Aza mieritreritra hoe za rehefa 5-7 taona ano any mihitsy efa milamina tsara ny fiainako vao hanao ny asan'Andriamanitra fa izao fahatanoranao fa tsy tompony ampitso isika dia ampiasao hitoriana ny filazantsara izay mety ho talentanao. Ary raha miresaka hoe talenta dia izao ny fiangonana ny tena sehatra mampitombo ny talenta. Raha manana talenta ianao na fahaizana mitendry, na fahaizana mihira, na fahaizana mitarika, na fandaminana ninina dia rehefa ampiasainao ao anatin'ny fiangonana ireny dia tena mivelatra, mitombo mihitsy. Ary any daholo matetika ny bazy angalan'ny olona ny zavatra rehetrarehetra ilainy io. Ary manarakaraka an'izany dia ny hoe ahitanao zavatra marobe io. Tamin'ny fikambanana kristianina izay nentinay dia be mihitsy ny olona no tsy mbola nahita akory izany atao hoe ranomasina izany ohatra. Dia na dia izany fotsiny ary izany hoe miditra studio, manao enregistrement, manao clip, mianatra solfa, manao théâtre, manao zavatra be dia be ohatran'izany izay mampivelatra ilay izy, mampitombo ilay izy. Any no ahitanao azy, hianaranao an'izany rehetrarehetra zany ary tsy hanenenanao mihitsy ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Dia ilay fifandraisana zava-dehibe koa satria misokatra ianao, mivelatra ianao, mifandray amin'ny olona ianao, tsy ilay ankizy mihidy, mihibokiboka tsy miresadresaka aman'olona ireny fa ny ankizy voataiza tanatin'ny fikambanana indrindra raha mandray anjara anatin'ny fikambanana dia ankizy hitanao mihitsy hoe manana relation afaka mifandray amin'ny olona isan-karazany. Mananamana ianao,
dia namana kristiana zay hiaraka hitatana aminao hifampitondranao any amin'ny Jesosy Kristy sy any amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa raha ivelan'ny fikambanana kristiana anao ka any amin'ny fikambanana zao tontolo zao mety hitaritarika anao na any amin'ny fisotroana sy any amin'ny fijangajangana le izy dia zay mahasarobidy koa satria ny namana ihany koa dia manova ny toetrantsika ary akoatran'izany rehetrarehetra zany anteny hoe baikon'i Jesosy Kristy mihitsy averika any ny fitorinana ny filazany tsara manana talenta ianao aza levina fotsiny fa ampiasao ao amin'ny fiangonana izay misy anao le izy dia le izy tsy voatery hoe za hiditra mpikambana fotsiny fa tena mandraisa andraikitra mihitsy ao anatin'izany fikambana izany mitarika mandrindra manao an'izay rehetrarehetra azonao atao mandray andraikitra na dia ataoko hoe za andraikitra fotsiny ny resaka décoration na andraikitra fotsiny ny resaka sonorisation na andraikitra fotsiny resaka projection na andraikitra fotsiny resaka accueil na andraikitra ny resaka informatique dia ampiasao ny talentanao fa ilainy zany ho fampandrosoana ny fitorina filazany tsara ary zava-dehibe zany hoe raha ohatra ka misy olona voakasika ny amin'ny asa fitorina izay nataonao dia fa arenina lehibe ho anao any an-danitra zany mampirisika antsika tanora mandalo ny fahatandorana ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny mpitoroteny hoe mifaliritsa tovy dia mbola tanora ozy izy ary ao ka mifonao izy izy anao zay rehetrarehetra mahafalifaly sy maharavoravo anao kanefa dia tadio fa mbola hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao ho tsarain'Andriamanitra hoe nataonao taiza ny hery sy ny tanjaka izay nomeko anao ampiasao an'Andriamanitra fa tsy hanenenanao zany ary mahafinaritra zany manao ny asan'Andriamanitra izany tsisy vola ndraindray na ny volanao aza mandeha ny fotoananao aza mandeha fa tena misy fiadanana misy fifaliana ary tena mahafinaritra aza ny olona nijerevana ndraindray manko tsika hoe aza ianona manao an'le izy dia jerevony ataony le fikambananao aminay ohatran'izao sy ohatrao fa Jesosy Kristy jerevana izy le miantso anao androany hoe ampiasao ny talenta izay nomeko anao ao amin'ny fiangonana misy anao ampandrosoana izany fiangonana izany ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany dia mirary soa antsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.